Roteny dia fisaorananao generaly a, fisaorananareo Makabolo sy Konity. Ary misaotranao ihany koa madame Vizy satria ianao no ataontsika hoe nitondra ny fanevan'ity ministera iasantsika rehetra ity tany amin'ny sehatra nandovanao ny andraikitra izay nakina taminao. Nareo tao amin'ny komity ny civisme raha tsy diso ahako. Mission civisme koa dia isaorana satria zava-dehibe tokoa ny fampahatsirivana ny fomba fananganan-tsaina izay tokony hanaraka ny fenitra. Misy fenitra, misy fombafomba izany fa tsy sanatrin'izany atao fahatany amin'izao fotsiny a. Marina fa mila fiarah-miasa, mila fifampitsinjovana izany fombafomba rehetra izany. Dia mariky ny maha firenena ny firenena. Ny saina. Anisan'izay fa tsy ny saina ihany maha firenena ny firenena. Isan'ny endrika satria misy émission nataoko tamin'ny télévision ary Facebook satria misy fanontaniana nateraky tamiko hoe mahina monsieur le ministre antsoina hoe firenena. Zao fa tsika voatao ny définition hoe inona no antsoina hoe firenena. Tsy manena fa averiko. Satria misy hoe fanova roambiapolo. Fanova raha tsy diso hoe fanabeazana olom-pirenena vanona. Citoyenneté olom-pirenena vanona. Tsy manena fa averiko. Firenena kaya tsy hoe tonga dia firenena tsia. Fa mety manana sistany, manana mponina iray izay mitovy fotom-pisainana, manana tantara iraisana, mety ho iaho, manana fiteny iraisana, ce n'est pas toujours le cas. Misy firenena Suisse zany ohatra, confédération, teny maromaro no ampiasainao. Mety manana an'io faneva io, firenena rehetra tsy voatery arana faneva, misy mbola miady amin'izany. Mety misy lafiny ara-tantara koa iraisany be sy ny maro a. Zany Allemagne izany, avant d'être une nation, c'était d'abord un Volkstum, zay filazany azy. La France zany, c'était pas une nation au départ. Fa mbola niadivana daholo rehetrarehetra io zay voafaritra hoe ty no atao hoe la France, ity no atao hoe Allemagne. Ny Mauriciana etôpika tonosy mitovy amintsika tsy dia olana loatra satria samy nosy dia voafaritra mazava tsara ao ty sisy tany sisisy fanotonao any ny tompoko. Misy karana ao, misy sinoa ao, misy vazaha ao, misy malagasy tompo-tany ihany koa tovy fiondirana amintsika. Firenena rehetra dia samy manana maha izy azy. Sika eto Madagasikara nomeny Janahary tombana manokana. Sisy tanitsika mazava, maha malagasy antsika mazava, tsy misy fahasamihafana. Ny fitenitsika iray ihany, ny kolotsaina tovitovy ihany na misy fahasamihafany kely azy fa mitovy. Ny tantara iombonantsika, ny ady natao amin'ny fanjanahantany, fahazahoantsika ny fahaleovan-tena n'ity firenena ity, ady izay natomboka ary tsy nitsahatra ho iaho hatramin'ny fahagola, hatramin'ny andro ny fahampanjaka, hatramin'ny nahazahoana ny fahaleovan-tena antsoratra depuis 1958 1960 misy processus tonga tamin'izany fotoana izany. Tsy nitsahatra isika mitady sy mitretsaka tombotsoa ny firenentsika izay mahasoa ny malagasy. Ankehitriny faly sy ravo ny tenako mahita antsika voatilany fety dia fety tokoa ankehitriny ny hezo-lalàna ity. Voatery natao teto moa izy ity satria hoe maromaro ihany ny mpiasa no avy eto dia misaotra anareo zany izay nanokana an'izao maraina izao so ihany fa nahazo masoandro antsika manga ny lanitra animo, zany hoe mampiseho zany fa misy
ny finiavatsika raha inatrany arameo ny fitiavan-tanindrazana zava-dehibe zany satria amin'ny tompirenena ho isika no ambadika izany fitiavan-tanindrazana izany ary mihitsy mahatoky ahy fa ianareo rehetra izay miasa itony ministera ity dia tsy hanao amban-javatra izay ambopo-pirenena izay satria izay mpahamalagasy antsika ambopo rehefa tonga ny tsy fitsinjofana n'izay ambopo-pirenena izay fierté nationale izay mazava loatra fa mety misy ny an-tany-panahy hijery ny tombontsoa manokana mety hijery la foiezaka manadino la fitezaka anio mahampatsiahy ihany isika fa voreto fa misy fombafomba tsy maintsy ajaina natrehan'ny mahafirenena firenena eo ianareo fitsoka amintsika ny gendarmerie be noir ianareo eo ianareo zay police nationale ihany koa matorito ianareo zany dia mampiseho endrika ihany koa fa eto Antananarivo renivohitra Madagasikara misy tsika ary dia misaotra anareo amin'izao fanotrona anareo zao eo ihany koa ianareo raha sy tsisy courant nanao an'izao akanjo mahafinaritra izao ary raha matory ireny sisy moa dia raiky manokana satria tena hitako mihitsy aloha fa navitsika dia navitsika tamin'ny firana ny miraberentsika tomboky lasy tomboky vavy isika rehetra mpiara-miasa eto anivon'ny ministera amin'ny alahady zany dia hiaraka iravo sy anotrina ny matso lehibe tsy amin'ny Mahamasina isika zao ary tokony ahatsiaro zany isika miaraka amin'ny fianakaviantsika fa mampitonga amin'izao tanjona izao isika dia misy dingana mavo natrehan'ny rozoky ray aman-drenitsika tany amin'ny tany ka nahafahantsika an'ilay toy izao misy dingana maro any koa manomboka androany rahampitso manomboka amin'ny alahady ganeka ny enimpolo taona ho avy kama hoe to vitsivitsy amintsika sisa no tavela eto zany enimpolo taona ho avy zany enganeka ny endriky ny firenena izay averatsika ny enimpolo taona ho avy dia endrika zay isin'izay ambopo zay misy ny fierté atsika ka ilazantsika hoe j'étais là en 2022 nakalaza amin'izany fiverenan'ny fahadiovantena izany ataoko fa voninahitra ny firentsika zany ary izay ilany dia mba tiako entina anio mba ahafahantsika mahazapa ny mahazava-dehibe ny fankalazana fiverenan'ny fahadiovantena tsy adino fa ny matso lehibe izay ohatra atsika ny alahady dia manome voninahitra ihany koa ny voalohan-dahy zay endrika anankiray ihany koa mahafirenena ny firenena tanisaintsika teo ny justin ny malagasy ny fitenenana iombonana ny tantara iombonana fa misy koa ny fisian'ny voalohan-dahy miaro ny firenena dia eo ianao azafady général ita satria izy no hitarika ny matso lehibe izy le voalohany laharandreo voalohan-dahy zany indre mandeha ao anatin'ny taona ngamba mba ao anatin'ny fiainako ngamba mba ilahatra miaraka aminao eto dia misaotra an'izay makasary isin'ny voalohan-dahy misy any koa ary azadiny mahafirenena firenena mbola verika ny fahafahana manota vola any koa anisany zany tsika koa mba manana ny ay fa farany le farany io farana koa mahafirenena ny firenena tompoko dia natsina hoe mitadidy iombonana la mémoire collective matady io zay rehefa ny firenena no na ny vahoaka ao aminy no manadino ny dingana zay vitan'ny sasany tao aloha tsy firenena ntsony izy tompo sady zay tsy maintsy misy tadidy misy mémoire collective nahavitan'izao tsika nisy aty tamin'ny Menalamba tamin'ny andron'ny galerie zay nampisaraka atsika nanao politique de race teto Madagasikara niady ny Menalamba nivonona ny Menalamba aza dino zany mémoire collective
tsy azontsika hidina ao anaty mémoire na finosina anatina boky dia avela eo fa atao-tsaintsika atao-botsika ao anatin'ny fanahintsika maha-malagasy tsy maintsy misy endrika ny tantara izay iombonantsika ka inaisantsika zany rehetra izany tompoko zany critère rehetra izany mahafirenena ny firenena teny malagasy ny ombonantsika ray ihany fa etsy morisy ohatra ny mety tao tsy mitovy ny fitenenana ampiasain'ny fiteny sy ny fombafomba any miady isan'andro zany parlement maorisianina zany mamejenena ny tombontsoany zareo indo sy zareo sinoa sy ny sisy ady isan'andro zany fa iray ihany izy rehefa ny tombontsoa pirenena jerena rehefa somary latsa-danja indray lafiny hoe fanarahana ny fenitra maro samihafa dia avereny kely ny tany mémoire collective izay mahafirenena ny firenena zay généraly Rotonta madame Bourgo madame Virginie ianareo rehetra izay manotrona izao feonatsika anio izao mba teny kely hoentiko izarana aminareo satria fa ela ihany koa isika no tsy tafaraka tamin'ny fotoana fanakantsaina toy izao no ny antony maro fandaminana ny fotoana samihafa izay tsy mifanojo dia anio zany tsika vao afaka mifanotrona indray dia enganeka no fety fankalazana ao anatin'ny fitonina isika rehetrarehetra ho voninahitra ny firenentsika ho tombotsoan'ny malagasy iray manontolo soa tombokana